eo anatrehan'ny didy izay navoakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'ny tokony andravanan'ny gouvernemanta ary ametrahan'ny gouvernemanta fametrapelana zany ao anatin'ny didy izay napetrany dia nanambarany prime ministre lehiben'ny gouvernemanta ankehitriny Andriamatoa Mahafaly Sominandrasana Olivier fa vonona ny amindra fahefana ny tenany raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zany ary ihany koa ho an'ny tombontsoa ambony ny firenena toy izao ny fanehonkeviny atao anatin'ity fanazavana manaraka ity. Ngamba itsiko le fantanina tsisy hoe manaiky sy manaiky ny tenako manokana ngamba efa nitorofoky taminareo foana dia miezaka foana mametraka zany hoe ambony zany hoe tokony hanajana ny demokrasia zany tenako efa niteny foana tokony hanajana zany hoe fifandiliasam-pahefana zany ny tenako efa miteny foana tena ampitiavana no nandraisako nitoerana prime ministre zany mandritra ny roa taona ka dia teo aza ny olana ary ampitiavana ihany koa ampifaliana rehefa tonga zany rehefa manaraka ny lalam-panorenana ny pitsopitsony rehetra ahafana manatanteraka an'izany tahorinany iny fivoahany aviana sesena ampifaliana ihany koa nanolorana ny fahefana ho an'izay andimby eo satria izay no tiako tenenina hoe tsy le fipetrahana amin'ny toerana anankiray ny tena zava-dehibe fa ny fikatsahana ny tombontsoa ambony firenena ka amiko zany izay tena ahasoan'ny firenena foana ny tokony jerena fa tsy ny tombontsoa na ny tombontsoan'olon-bitsy fa aoka izay tena ahasoan'ny firenena foana ny jerena.